chiuderai ianao stesso, medichiai gira ianarana, medichiuderai ianao stesso, medichiai gira amin'ny fofianao fifaliana indray no hiarabana antsika mianakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra eto amin'ny onjam-peo eto amin'ny Facebook atao anatin'ny fandarana impact témoignage fijoroana vavolombelona antsika mianakavy misy anisy mivady reto eto an'lohantsika eto miaraba nareo mivady faly miaraba ny pasteur dia faly miaraba ny mpanaraka ny amité rehetra rahalahy izy moa rahalahy Lova Lova dia ranabavy Madame Jessica Slova ye misy fijoroana vavolombelona etinisy mivady reto mahakasika ny fiainana teo aloha fiainana nampalahelo fa izao hita hoe tahin'Andriamanitra inona ny azonareo ambara rahalahy Lova mahakasika izay zavatra nisy ny ainanareo teo aloha ary ny zavatra iainanareo rehefa nanomboka ny vavaka ianareo be deaibe zany zavatra fiovam-piainana ataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanay nandritran'izay taona vitsivitsy zay ngamba ny zavatra anankiroa ngamba nisy hita hoe tena zavatra azo resana eto zavatra tena hoe goavana nanana problème be zay zany zay vonomboka ny vady zay am'izay roa dia ndritrany teo amin'ny telo taona teo izay mivady tsy nahazo zaza mihitsy zany zay dia eo am'le fiarahamonina indraindray misy manenjika misy mifosa foana amin'ny fiarahamonina dia natsary tena hoe mavesatra taminay le fiainanay zany tao anatin'le izy dia rehefa nitady vahaolana zany zay hoe mba hanana zanaka zany dia efa nijery an'ireny dokotera reny ihany zay hoe mba hijery hoe inona le olana dia nanao traitement ihany koa zay dia tany amin'ireny fitsaboana reny dia rehefa nanao traitement dia tena tsisy vahaolana mihitsy tsisy zavatra nitranga mihitsy zany tao aminay dia teo amin'izay zany nanomboka nanapa-kevitra mamako moa mpino vaon'oloko dia rehefa nampahireziny mamako zay hoe ao amin'i Jesosy no misy ny zava-tsarehetra fa mila manantona an'Andriamanitra nareo dia mila mangataka amin'Andriamanitra dia tao anatin'izay zany tena za manokana zany tsy tena mivavaka ihany akony fa tsy tena mbola resy lahatra loatra zany zakony tao anatin'le izy dia ngamba ny madama ngamba no hitantaran'izay zavatra izay satria ny aingatana aminazy le izy aloha nomboka resy lahatra nandroso tamin'ny fiangonana vaon'oloko nahoana Jessica fiainanay tao anatin'izay tena nikorotana mihitsy amin'ilay hoe izay tsy nahazo zaza dia araka n'ilay niteneny ramosehako teo hoe ny fiarahamonina manezo sotr'izany dia surtout moa amin'ilay vadiko ilay misy miteny ilay cousin ihany reny hoe jereo nge ozy izany izay efa miteraka roa say ozy izy aiza mantsy anay dia tsapanay tena navesatra teo amin'ny fiainanay ilay izy dia izy koa mpino hafa mihitsy tsy izy tsy fiangonana vaon'olo dia izy koa anisany ohatrany hoe nanilika amin'ny fiangonana vaon'olo io ramosehako io tamin'izay za ozy izy tsy mba handeha ho an'izany izy ohatrany dia ny rafozako moa no nanoranay rehefa tsy handeha ho any se dia andao anaraka anay dia nanaraka anazy moa dia nandeha tamin'ny voalohana dia tena tsapako mihitsy hoe nisy fiadanam-po tato anatiko dia tao anatin'izay dia nandeha nydroso foana dia voaniditra tao amin'ny fiangonana vaon'oloko amin'izay dia tena tsapako hoe nanana fiadanam-po androso ny ara-panako na nitoetrako ary tena niova ny fomba fiaitsoko na ny fomba fiteniko dia tena niova dia tao anatin'izay nydroso foana dia tamin'ity zanako ity tena nitady hoe Andriamanitra raha tena misy ianao dia manaova fahagagana eo amin'ny fiainanay dia izay moa tamin'izay mbola tsy dia tena nanam-pinoana fa nydroso tamin'ny batisa tamin'izay tamin'ny batisa promotion tsy maîtresse
dia tamin'ny vita ny batisa nyroso tamin'ny batisa dia vita amin'ny batisa dia volana may a dia ny volana ziaina iny tonga dia nytenainy tampinoana hoe za jesosy tsy maintsy mahazo zaza amin'izay amin'ity volanyity tena misaotra an'Andriamanitra tonga amin'ny volana ziain tsy miverina intsony ny fotoanako dia iny ilay mipetraka moa ity zanako ity dia tao anatin'izay indray nandeha indray ny esoeson'ny olona hoe zanaka dia vola mivavahana tany amin'izany vaon'oloko izany nandeha teny ny fanaratsiana anay izany misy ny sasany no miteny hoe io izy tsy bevoka izany fa karazana retina mikiky satria za kely tamin'ny bevoka an'ity zanako ity dia nandeha ny fotoana teny dia io zany dia ny rafozanay koa moa maheno an'ilay fitenin'ny olona ilay fanaratsiana dia mitantara aty aminahy dia io zay za jesosy tsy kivy amin'izany fa ny fiainako efa natolotro anao a momba na rehetra efa natolotro anao a dia nyroso foana fara moa tamin'izany teraka an'ity zanako ity dia nangina amin'izay ny vavan'ny olona dia ameko any ramosehako indray ny toizana fandarana manara ty zazy ty zany natonga anareo mivady nan'olo tena voalohany zazy ty mafy ny fanenjehan'ny olona sy ny esoeson'ny olona tena mafy ohatrany hoe ny ranabavy zany ianao zany ohatrany hoe tsy miteraka ohatrany fijery zany zay fijeron'ny olona hoe za tsy miteraka tao anatin'izay ihany koa raha nisy ny teny hoe ty vadiko ty any tsy miteraka dia tao anatin'izay za hoe bevoka dia misy kaka ny olona ahoana moa za bevoka nefa le vadiko ny tsy miteraka dia mehezanay fotsiny zany le vava amin'ny fiarahamonina hoe jesosy hoe zany ny tenin'ny olona any ambadika any fa tsy rarahinay zany tapina vavany olona nazo azy nareo lankely izy vavakely ay vavy isarina ny tompo zany eny raha lalova dia faharoa manarak'izay rehefa nomeny jesosy an'ity zaza ty zay dia nanao voady tamin'i jesosy hoe za jesosy tena androso lalina amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ty tena tsy hanao kilala otsonina hoe rehefa misy fotoana dia mandeha mivavaka na rehefa occupé dia any aloha ny fivavahana fa rehefa mifampiresaka izay mivady tao tokantrano hoe tsika tena ninninona eo amin'ny fiainantsika dia mila tena manamifamatotra amin'ny jesosy amin'izay ny fiainantsika manomboka eto rehefa zabatsika dia tena ninona programa nambadika any mifamonjena fanompoana an'Andriamanitra tena tsy ataontsika mba hanjavatra intsony dia ny asako moa mivarotra piesy dia mivarotra machine dia ny fomba anankiray ny tahin'Andriamanitra ny fiainanay zany nisan'le fampianaran'ny ray aman-dreny moa le Jeune Conquerants nisan'le teknika sy ny fomba fahafahana mampandroso ny ara-barotra dia tena ndraisiko le fampianarana ary tena napiariko tamin'le asako zany le fampianarana dia tena nisokatra le fitahin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay hatramin'izay zany ny entana lafiko indray andro malafo entana anankiray na eta machine anankiroa dia rehefa niraisiko le fampianarana ny ray aman-dreny dia nanomboka tsy naharaka intsony le fanaovana livraison satria na le fomba famarotana ary tena novaina tena navozina tanteraka mihitsy dia za zao mitsika miteny zao efa manana mpanao livraison anankiroa ny na anankiray moa raha lato am-piangonana ato dia ny anankiray fianakaviana dia reo olona roa reo zany zao no miara-miasa aminahy za zao afaka manompo an'Andriamanitra tsara rehefa zabata mandeha manompo an'Andriamanitra fa reo mpiara-miasako reo no mandeha manao ny asako any rehefa fotoana andavanandro dia velatra tsara ny velatra tsara mihitsy zao ny orinasa misy an'le Jeune Conquerants iny ry havana fampianarana andihan'ny voalohany volana février ny andihan'ny faharoa volana mai teo raha tsy diso ary tena zay mihitsy le natao hoe fampianarana ny tanora hivelatra misimisy kokoa ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa tena maro amanjatony amina rivony ireo tanora no nahatsangana orinasa ary araka izany tenin'ny rahalalova zany dia izy zany hoe raha azoko tsara zany efa nanana ny orinasanao ihany ianao teo aloha ny asanao ihany teo aloha narivady fa taorianan'le Jeune Conquerants le fampianarana nanomboka ny velatra dia efa mety tsara izy zao zany hoe tsy hoe mitombo fotsiny mipiasa fa mitombokoa mivola miditra alleluia faharoa manarak'izay moa zany madama koa zay efa manana zay zao maharoa an'le fidiram-bolanay
mananao sady manao ferme poulet de chair zay ao an-trano karakaray madamako de za mitoy manao le asako ihany zany de sorana ny tompo zany moa hoan'i Jesosy ny voninahitra fa nomeny Jesosy moto zay aho a tena fitahin'Andriamanitra mihitsy zany izy tena hoe tsy nieritseretina hoe ndray andro ambe mba vidy moto amina ohatran'izao ny vidiny a fa tena hoe rehefa naniry zany zay hoe mila moto zay Jesosy mba ahafahanay manompo an'Andriamanitra raha azoko nge zany a taoarinan'le fampianarana Jeune Conquerants iny taoarinany no mihitsy nazahoanareo ny moto io zany nampivelatra nampiverina zany hoe tao anatin'ny 2 volana 3 volana teo zany ay de hita hoe niazakazaka be miazakazaka be mihitsy le tam'izay izy mbola tsy tena nanolo tena an'Andriamanitra aloha efa nanana moto zay jogy kely zay de tam'izay zay ohatrany hoe mahita vola ohatrany le fiteny araka ny tonga fiteny hoe noany de tavin'androany lanina androany tsy mahavoangina mihitsy de avy eo a nalefa le moto nisy problème zay de nalefa le moto de tena nitoy tena ny fiainana de zao no histoire an'Andriamanitra fa azo ihany le etaetaponay vady zavatra rehetrarehetra tena hoe zay angatahany amin'Andriamanitra de tena histoire an'Andriamanitra fa tena azo taorian'le Jeune Conquerants zany ny atao hoe antsony tompo ny antsony tompo an'izy mivady reto zany voalohany ny rahalahy Lova tena hoe tsy nakala fivavahana izy akory fa le vaony oloko mihitsy nohatra tsy tianareo tena tsy tiako mihitsy tsy tianareo zany de tsy miteraka izy mivady reto nandritry ny 3 taona ny fanambadiana teo eo a mitady zaza tsy nahita fa rehefa farany tsy maintsy tonga tao amin'i Jesosy ihany ary tsy hoe mivaony oloko akory nanome zaza an'izy mivady fa Jesosy nanome zaza azy araky ny teniny teo tena ambany roso lalina ihany tamin'ny fanompoana ny tompo de anisan'ny nafinaritra ny resaka teo fa tsy hoe zaza ihany no nomeny tompo azy fa nety ihany koa ny fidiram-bola amin'izao fotoana izao hita hoe mivelatra satria nisy andreny le fampianarana ho an'ny tanora Jeune Conquerants reny hita hoe mety ny fiainana Lova Jessica inona no afatra ampitainareo amin'ny mpijery atsika melohan'ny amaranana ny zavatra rehetrarehetra ay voalohany indrindra moa zany eo am'le fitahin'Andriamanitra teo mbola misy anankiray adiny zay am'izao efa tsy manofa tranontsony koa zay am'izao efa manana trano zay a vo 3 volana lasa zay no anitatra trano de manana efitrano anankitelo zay lakozia de efitrano anankiroa de salon anankiray de ny afatra zany a ho atsika mpijery rehetra zay manaraka ny fandaharana ny zavatra tiako ampahirezina atsika rehetra zany de zao hoe miatrika fiainana zany tsy vitany hoe amin'ny fahendrenana amin'ny fahalalana na ny fananantsika diplôma fa ny vahaolana indrindra de eo amin'ny fiainana fanalaidin'ny fiainana de ny fananantsika an' Jesosy ihany rehefa tena manompo an'Andriamanitra tsika rehefa tena mifantoka amin'ny fanompona an'Andriamanitra de araky le ten'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy a de aoka ho didin'Andriamanitra rehetra ihany de tena tsapanay mihitsy ny hoe Andriamanitra no mitany fiainanay a sy ny fiainanay zany tsy hoe kisendrasendra na sendra mba tandrifindrahona izy de fitenenana fa tena hoe tena tsapanay hoe Jesosy mihitsy no nanovany fiainanay ray manontolo nareo indraindray mety teny hoe zay moto ve no ananana na hoe hevitraky telo ve zava-dehibe zany raha hoe ny fahatandroany izy mivady reto mbola anatin'ny hoe tanora ary le hoe niainga tany amin'ny tsy nisy niainga tany amin'ny fahantrana ny fahasahirana na korotana ny tonga ho am'izao zava-dehibe ary inokry izy mivady fa tsy mbola izy vao ny afaran'ny fiainana mbola ho avy ny bilidinina ho avy ny 4-4 ho avy ny rehetrarehetra ho avy ny fiainana mandrak'izay fa ndraindray manko ny olona miteny an'izany hoe zay ary manana an'izao fa zay lonony any atsika eto manko ny fidorovam-vavolombelona tsisy fidorovam-vavolombelona mety tsara vela tsy hoe nahazo camion nefa tsisy camion akory fa zay ananana ny jorona vavolombelona nitahiny tompo tao anatin'izay volana vitsivitsy atao hoe nandraisana an'ireny fampianarana ireny Jessica ina ny amarana Jessica azy ny amaranako anazy de za aloha tena voalohany tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny anay a fa za tena mafy mihitsy ny tena niainako tamin'izany taloha zany natao anatin'ny fiterahan'ity zanako ty ary tena nisy asany devolo mihitsy ny hoe manakana ny tsy voanyity zazy ty de za tena ho zay za Jesosy tsy manaiky an'izany fa za de mpanomponao a tsy ho verimainy reny fotoana
Anom-poko anao reny vao tao anatiny iny dia tena niaritra teo tamin'ny fiterana n'ity zanako ity a niantsy pasteur tamin'izay zaho a atsofo amin'ny pasteur satria nirasazina miteraka anahy fa hoe alohatry miakatra mididy dia tsy nanaiky mihitsy hoe za tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy teraka ity dia avy eo niantsy pasteur nijery tao anaty Facebook dia nahita pasteur vaon'oloko izay dia natsona nanao délivrance ianao iteraka tao anatin'ilay délivrance iny a tena tsy sapako fa ohatrany hoe nisy zavatra nisokatra tao anatiko tao ny voan'ity zazy ity gaga amin'izay le raha sazy hoe efa io izy ny lohan'le zazy tena misaotra an'Andriamanitra aloha tamin'izay satria raha tamin'ny herin'ny tena zany tena tsy vitako tena tsy vita satria ny haiko efa kely tena misaorana an'Andriamanitra dia niafatra raha tojo ady sarotra ianao a na olana dia ao amin'ny Jesosy rery ihany no vahaolana ao no misy ny fiainana ao no misy ny fitahiana ny olona mety hanampy anao ihany a ny olona mety hamany olana ihany fa izy nefa tsy hamany olanao mandrakizay fa Jesosy dia mahavita manampy anao mandrakizay mahaiza manolo tena dia ny fitondran-tena koa mangatafa masinana isan'andro amin'ny Jesosy fa tena omeny anao zany dia izay rehetrarehetra etaetanao a tsisy dikany amin'ny Jesosy ny hanomezan'izany ho anao fa izay ny tory lalana omeko anao hoe mivavaha tsara dia mandrosoa amin'ny ara-panahy aza mieritreritra sy miasa saina n'izay vavan'ny olona manenjika anao ihany a fa imehezo izy dia arabao tsara fotsiny a ataovy tsara fotsiny a fitondran-tenanao eo amin'ny toerana misy anao izay miafatra tahiny tomponareny fa ty ho tahiny tompontsika mpanaraka ny fandarana ho amin'ny manaraka andray veloma tompoko veloma tompoko Oh